Favaon'ny finoana fotodrafitrasa-goavana no miandry ny mpino eo anivon'ny FGKM Tangaina fanantenana no sakafanao omaly tokoa ny famotarana ny tranon'Andriamanitra. Tamin'ny fomba manetriketrika ny nanokafana ny aladin'ny diakonina sy ny hiloolona ary ny fanokafana ihany koa ny fanotarana ny fiangonana FGKM Tangaina fanantenana eto tsy ampita tafika. Voromaro ireo mpino nanatrika ny fotoam-bavaka lehibe izay nentina nanamariana izany fotoan-dehibe izany omaly. Efa nahatratra 2 arivo tokoa izy ireo nahitana ny zanaky ny fiangonana sy ireo zanaka ampelezana. Tsendriky tokoa androany atao FGKM Tangaina fanantenana ny aminy izay fahatereniny ny trano dia netrika izay anatanteraka ny fanotarana ny tranon'Andriamanitra zao ary efa nisy ny efa fiomanana kanefa ny andro anio zany no ezaka anehoana tokoa hoe fiaraha-mientana fiarahana manio fa vonona tanteraka amin'ny fanatsarana tranon'Andriamanitra izay fiangonana manontolo ka ny fikambanana tokona sy ny olona sy ny sampana rehetra eto ny isa-pianakaviana sy taranaka no miaraka naneo ny amin'ny fahavonona tamin'ny tena ity mba santatra ihany koa fa asa izay tsy vita fotsiny mivava fa mila fampitaovana koa izao asa zao. Mbola maro ireo hetsika entina azona loharanom-bola hanatanterana izany asa fanitarana ny FGKM Tangaina fanantenana izany araka ny nambarana ny mpitandrina ho an'ny pasteur Rakoto Armanina Jean-Emile tokoa dia ny finoana no arahina asa. Mbola tsy voafetra kosa nefa ny fotoana natotsaina ny asa fanitarana izay fandroboana andreo manam-pahaizana manokana mikasika ny tao-trano izay ahitana zanaky ny fiangonana ihany.